ny frantsay nefa fahafantarako azy tsy mietsika am'le cogestion ho anazy zany ny cogestion de ao anatin'izay hoe raha vao tsika manko mijanona am'le logique de cogestion dikan'izay zany fiandranam-pirenena de fiandranam-pirenena frantsay fa itsika zany ekena mba hoe mba mizarazara zay azo zarainao raha vao zay nefa nyresahantsika de overy ny zoatsika am'izao fotoana zao mazava zany fa hoe any Madagasikara ny Îles Éparses fa merenana zany ny fiandranam-pirenena malagasy no tanjona amin'ny lafiny teknika raha tiatsika raha manomboka fotsiny ary tsika tamin'ny taona 1970 tamin'ny nazahoantsika ny republika misy dingana roa manko le republika ty nosy malagasy ataontsika hoe nosy malagasy no resaka toa satria any malagasy ilay nosy be de be nefa finiavana ange raha resaka fotsiny hoe ny amin'ny frantsay zay nitady ibodo ny toeran'io e efa nisy tany amin'ny atao hoe tany defa teraka tany amin'ny 3,7 ny volana fahen'ny volana jona tany zany ranga zany hoe any chrétien Louis de Hell zay anisan'ny nibotoerana teto Madagasikara sy ireo nosy manodidina Madagasikara ary isan'izany nosy be Elville zay mitondra ny anarany ankehitriny hoe Elville satria hoe amina hoe Louis de Hell anazy de zay nampitondraina ny anarany kanefa ankehitriny de gaga ihany ny saina raha mieritreritra ny amin'ny finiavan'ny fanjakana hoe itaky an'izany nosy izany hiazakazaka ao anatin'izany hoe inona tokoa re no tena tiana tongavana inona no tena anjara toerantsika malagasy inona ny zavatra miandrika ihany koa ho an'ny malagasy 30 tapitrisa izay miandrandra nyty resaka nosy malagasy itya inona ihany koa ny tombontsoa atsika amin'ny fananana an'izany inona ihany koa anefa no mahatonga ny frantsay izay mibody toerana hatram'izao fomba telo no afahantsika mitaky azy zay aloha de tsara ho fantatra satria anisan'izany ohatra ny ara-tantara faharoa manarakaraka an'izay ihany koa ny ara-geografika ary ny fahatelo ihany koa de ny ara-diplomatika zay tokony tsy afa-misaraka raha izay resaka izay satria anio de fahaefatra ambin'ny folo volana jolay fantatsika rehetra fantatry ny rehetra zay hoe fankalazana ilay fetim-pirenena frantsay ry zalahy no mifaly fa ny malagasy ihany koa inona ny tena hoe indrasantsika malagasy sola ifaly ry zalahy fa nitantsika azo de tsika koa hiary ravoravo eo de hiary tehaka eo kanefa ny zavatra maharary atsika ary ty mbola tsy mivoaka ary mbola tsy azo ihany koa de mandrisika atsika zany rehetrarehetra zany hoe tokony taitairina amin'izay tokony efa ifotsika ao anatin'ilay atao hoe fitiava-tanindrazana fa de aza sondriana fotsiny na de hoe mafy ara ny fitediavana misy olona nge ny anivon'ny fiarahamonina misy atsika eny de mieritreritra fotsiny hoe tsy makany anaty vilany zany resaka zany mety hoe tsy miditra ty anatin'ny paosinay natonga eo io nosy io na tsy tonga eo fa izao ny zavatra tsara ho fantatra de ny hoe ny ho amin'ny hoavin'ny Madagasikara sy ny taranaka ao aoriana de angamba ianao tsy eritreritra sy alaim-panahy hoe ny anahy aloha zao ny ainako maro jaonina fa ny amin'ny taranako iny mbola tsy fantatra fa raha olona tena mahira-tsaina sy olombanina ary mitsinjo ny taranaka de n'izao ianao de fa miseho amin'izay atao hoe fitiavana ny tanindrazanao izay ao le fankalazana ny fety frantsay fa ankilan'izay ny nosy malagasy ihany koa sady raha ireo ange ny resahantsika de tsy misy mihoatra ny 20 kilometatra ny miala amin'ny Madagasikara fa jereo hoe 4 kilometatra miala amin'ny Frantsa no misy ireo nosy ireo raha ny marina de anaky 5 izy no mandidina ny Madagasikara manakaiky any Maurice ny Tremelin zay anisany hoe nahatonga azy tsy nitakitsika de taloha amin'ny taona 2,700 de tsy nanana tota-kevitra mazava momba ny nosy itsika de ankehitriny ny nosy Maurice no mitaky azy io anazy iny fa ny atsika zany atsika malagasy de ny nosy efatra zay ambo manakaiky any Madagasikara
ary mahatonga ny frantsay mibody ao anatiny io dia anisany hoe sopotra aratrasa be ao amina resaka solika sy ny karazana tombontso maro e izay nge mahatonga andreo miziriziry amin'io zavatra io e dia aiza ny fitondrana malagasy raha miziriziry reo satria dia miazakazaka fotsiny azontsika atao ihany koa moa zany no mandray ny antso amin'izao fotoana izao ao anareo izay efa mangetaheta ihany koa andray anjara ao anatin'izany atao hoe fantaninana mety hovaliana ihany koa nefa zavatra mahatery eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'ny alalan'ny antso ataribiny 038 14 882 24 ary ny 032 12 888 19 raha efa tonga moa zay antso zay ho raisitsika eo ihany koa kanefa na izany naty zany dia iverina ao anatin'ilay resaka hoe nosy malagasy isika nosy malagasy satria atsika le nosy aloha ary efa voafaritra mazava tamin'ny teo anivon'ny ONU no mahakasika ity resaka fitakitsika malagasy ny nosy ity efa ela hoa izy io no nitakinane efa ela efa tamin'ny andron'ny amiral Didier Ratsiraka tany no efa nitaky an'izany nosy izany isika fa kaila izy zany kobokobonina atao foana hatramin'izay dia mena ny fitiavako meko tsy meko iny aloha dia aty aoriana 524 mivoaka le resaka fa dia atao ohatrany hoe fakanadera sy laza fotsiny sisa fa tsy fantatra zay tena marina hoe ho alaina tokoa ve le izy sa ho safosafony eo fotsiny aloha zany ho safosafony eo fotsiny ve ho safosafona fotsiny ve zany ty resaka hoe fitakinany nosy ity raha mijery ny atao hoe mpamono afon'ny fanjakana raha izay ny azo ilazana azy amin'ny akapobeany dia ny mamaky any rehetra dia ny tehaka ary ny amono afo rehefa misy misimbilatra ao amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao maika fotsiny ny amono afo fa tsy mijery lavitra masorena moa zany satria na maheno an'ireny raha ny faneho-kevitra maro samihafa ny amin'le hoe fiazakazahana amin'ny fahombiazana amin'ny akapobeany dia hoe mahomby ianao rehefa mivoaka any ivelany any ny ianao makany ivelany fa ny eto tanànanao ary ty jere efa misy mibodo tsy mamenatra ny hafa nge no milaza fa hoe anazy ny nosy nefa ianao mbola eto amin'ny taninao sahala amin'ilay hoe ao atokantranonao tsy menatra fa tanora vao maintsy volo dia efa tsy menatra no mibody tanàna nefa ny dia ny ray aman-dreny ohatra mbola mipetraka eo zay mantsy le hoe raha tanora mindrandralova miary hoaingana ozy izy ny tolo fa aleo izy mba hiary dia mba hanjarantsika malagasy atsika ne izy tsika zany zao mimpandova tsika mimpandova kanefa no bodona teo amintsika izany tany zany rehefa nomenantsika ny fahaleovatena nomenantsika ny fahaleovatena dia mbola nampisafidianina ary tsika tamin'izany ny amin'le hoe ao anatin'ny vondrona frantsay ve ny malagasy tamin'ny andron'ny Philbert Tsiranana zany dia nolaniana ary dia lany soma tsara moa zany hoe mbola ao anatiny zany hoe tsy misitaka 100 isan-jato tamin'ny frantsay Madagasikara dia iny moa zany tsy azontsika verena ny tantara eny manoratra tantara vaovao no azo atao fa tsy manova ny tantara araka ny fitenin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao moa hoe anova tantara isika tantara re tompoko tsy miova fa ny tantara misoratra ary zay vita dia efa mipetraka zay voasoratra dia voasoratra ho plato dia anjaran'ny malagasy ty ariana manoratra tantara vaovao ka anoratra tantara ve tsika hoe vototra teo ampelantanantsika ny arenantsika sa anoratra tantara vaovao sika hoe azotsika ilay tanindrazana azadinoana fa tanindrazana izany dia misy akony zay nge mahatonga an'ilay hoe raha manao famorany ny amin'ny zaza lahy isika dia hoe misy raha latsaka fahafahafa ihany lay hoe nareo ve tsy mba mandeha raha dia zay mahatonga an'ilay hoe le raha no milatsaka eo amin'ilay tany dia vita fadidray ianao amin'ny tanindrazanao ary marary ianao ny ainao marary ianao ny taninao fa amin'izao fotoana izao ohatrany tsy dia marary antsika loatra le tanindrazana izay fa mahatonga antsika ohatrany hoe goragora ny ao amin'ny fitakiana eny fa na atao aza hoe ny amin'ny pray fitiavana amin'ny pray vodirindrina ny amin'ny tsika hoe samy malagasy
fa raha fantatritsika eny masarobidy an'izany rehetrarehetra zany dia angamba tsy sarabazana malagasy ao anatin'ny ady izay anisany hoe fotoana tokony ampivondrona ny tsirairay avy izay mitambatra vato izay misaraka fasika kanefa amin'izao fotoana izao gaga fa dia malagasy ary dia misaratsaraka ny tsy tokotoko ao anatin'izany ny fizarazarana fisaraham-bazana amin'io resaka politika io fahakilany ihany koa dia eo ihany koa ilay hoe toetsaina lasa volena ny samy maka ho azy amin'izao fotoana izao fa rehefa elany raha sanatry avy mivavana diny lela ndao alaina saretsaina fotsiny hoe tsy homena antsika ary ireo nosy ireo hitombo mimponina dia anahoana amin'izay eto Madagasikara iondrana makaiza zany tsika amin'ny ankapobeny samy mampametram-panontaniana zany rehetrarehetra zany ho aiza ny taranako ho aiza ny taranakao raha ny resaka teny am-piandohanany amin'ny hoe tsipika telo no azo votra afahantsika mitaky an'izany hoe nosy malagasy tsy dia tsara loatra angamba ny tenenantsika azo tsony raha sahala amiko manokana ny amin'ny hoe nosy ny ile zay parsa fa tonga dia itsio vatany resaka satria rehefa mibodon'ny frantsay angereo dia nomeny anarany ary dia fanina teo tsika malagasy hoe sa ohatritsika le manaraka baolina kitra ihany io dia fanakianana be tsy misy oatra zany moa anatin'ny tambazotra tserasera ny anarany raha tsy gasy ohatr'izay dia izay mahatonga ny frantsay nametraka an'ireo anaran'ireo amin'ny frantsay fa tsy nametraka an'ireo mitazona an'ireo tamin'ny anarana hoe malagasy fa tany amin'ny 5,700 sy arivo ny hery ireo olona dia efa napetraka nisy malagasy maro ane nandevozina tany amin'ireo toeran'ireo vanim-potoana fahampanjaka teto amintsika zany tao anatin'ny vanim-potoana amin'ny fahampanjaka zany ary mbola tsy nirodana ny fanjakana teto Kibomerina raha izay ny azo ilazana azy dikan'izany mbola tsy tonga teto ihany koa ny tafika frantsay tamin'izany fotoana izany fa nafantatra kosa nefa ny arena manodidina Madagasikara ary nafetsy ny fanjakana tamin'izany fotoana izany sy ny tafika frantsay dia fantany fa eo ambany fiadidininy fanjakana malagasy ireo nosy anankiefatra ireo sy manodidina azy fatany somatsara zany ary izay mahatonga anazy fatariny aloha iny izay le hoe raha tianao fantatra ny amin'ny mpifanandrina aminao dia fataro aloha mombamomba anazy rehetra ary efa fantatry ny frantsay tany iny fa sopotry ny arena ao amin'ireo nosy malagasy ireo dia natonga ny firenena frantsay raikitra amin'izay avy eo ny fanafiana nandrodana ilay fanjakana malagasy tamin'izany fotoana izany vanim-potoana amin'ny fahampanjaka zany ary rehefa nrodana dia mpanjakatsika moa raha navalina fahatelo izay nanjaka farany teto Imerina rehefa avy nalefa tany amin'ny nosy ravavy dia nalefa tany Algeria toerana izay nisy anazy tany moa mbola natao hoe ville d'Antananarivo ary toerana nisy an'izany mpanjakatsika zany ary na nisy aza ny fikasanany amin'ny hoe iverina eto an-tanindrazana tsy naverin'ny frantsay zany rehetrarehetra zany tokony ampim-pony malagasy daholo hoe mpanjakanao razanao no bodona tsy navelana nitsaka ny tany-razanao nisy moa ny ezaka tamin'ny hoe tantary mpiandriana na mbola ho avy koa ty ny lohan'ny ampanjaka karandohan'ny ampanjaka dia zany rehetrarehetra zany tsy tokony voaizao zany tokony efa ela nge tsika ny sarotan'ny sary-piaro tamin'izany fa